Ny zavakanto kosa indray tamty androany ity no nanatanterahana ny lalao famaranana mandritra ilay hetsika Castine la Voix d'Or féminine Njila izay no karakarain'ny Tarika Anjila sy ny mpiara-miasa aminy dia ary hojerentsika ny akon'izay fety tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena izay. Tao anaty fahombiazana tanteraka no nizoran'ilay hetsika Castine de la Voix d'Or féminine Njila izay nitotsaina tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina etsy Mahamasina. Kandida miisa 12 no nifanitsana nandritra ity hetsika famaranana ity. Nanamarika ty lanonana faninana ity ny fampisehoana ny arahana tamin'ny Tarika Anjila, i Hery no nitondra ny Tarika. Nandritra ity fampisehoana ity, i Njila moa maka anaty amin'isy nosy la Réunion no izy avy natao ho fandidiana fo. Araka ny fanazavana ny menanay nandritra ny fotoana nefa dia nanaraka mivantana tamin'ny alalan'ny Skype tamin'ny atsakany sy andavan'ity hetsika ity avatsy la Réunion i Njila. Kely sisa dia ho fantatra izay vehivavy manana feo manga hitondra avy ny Tarika Anjila atoato. Mbola mitohy tokoa ny fampisehoana tamin'ny orana noratana ity fanadihadiana ity. Nandritra ny fandalovan'ny mpanao gazetinay teny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena moa dia mbola tsy nivoaka ny vokatra mahakasika ny lalao famaranana izay ahafantarana ny hitondra ny amboara mahakasika ilay Castine la Voix d'Or féminine Njila. Entina aminao eto ato anatin'ny fampahalalam-baovao antsika ao amin'ny rapitso ihany moa ny mahakasika izay vokatra izay fa tapitra treto kosa ny fotoanantsika tamin'ity androany ity. Soranay ianao tany atokantrano tany tsy nisaraka taminay nandritra izay fotoanany vaovao izay manome fotoananao ary ny sampana fampahalalam-baovao ny fahitalavitra mateo eo amin'ny rapitso indray. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.